Raha eto anoloanao eto amin'izao fotoana izao dia izarany aminao ny amin'ny hoe zavatra famarinana voarayako tao amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny tena taloha dia tao anatin'ny fombafomba mpivavahana raha izay ny ilazana azy tao anatin'ny fianakaviana mpivavaka dia mandeha am-piangonana isan-kalahady dia miditra katekômena dia mpandray fanasan'ny tompo zany dia avy eo chorale avy eo nanana groupe mpihira tao anatin'izay rehetra izay zany eritreretina hoe manompo an'Andriamanitra ao ampisahan'Andriamanitra satria efa nisy fotoana hoe nanolo tena ho an' Jesosy natsapa hoe nisy fampianarana nisy toriteny hoe zay manana ny zanaka manana fiainana fa zay tsy manana ny zanaka dia tsy ahita fiainana izy. Dia tamin'izay fotoana izay resy lahatra ny amin'ny hoe fitiavan'i Jesosy fa Jesosy no mitondra fiainana manome fiainana mandrakizay ary manafaka amin'ny tahotra ny amin'ny fahafatesana satria tao anatin'ny tena ihany koa zay hoe raha ho faty moa dia hoaiza ahoana ny fandehany ao aorianan'ity fiainana ity. Dia teo no nisy conférence novonjeko zay dia tao ilay mpanompon'Andriamanitra nizara zany dia niteny izy hoe raha tsy ao amin'i Jesosy resaka kristianina silamo ny fampianarana tamin'izay dia nambara hoe kristianina manana an Jesosy manana fiainana mandrakizay dia nanomboka teo zany dia ohatrany hoe titre tao anaty hoe converti manana an Jesosy fa zao ny fiainana tao aorianan'izay mbola amin'izao tontolo izao ihany mbola miliba ihany ianao zany efa anaty chorale ianao anaty mpihira mitendry hoe mitory an Jesosy fa le fitiavana an'izao tontolo izao mbola teo mbola hita eny amin'ny cabaret eny rehefa le misy artista mihira dia faly hoe azy kristianina cool miaraka amin'Andriamanitra fa kristianina cool mandanjalanja zany dia ny aina araka zany teny foana dia tena ianao nefa io sady ao am-piangonana ihany any amin'ny fikambanana kristianina dia nisy fotoana tena efa nome natsapa hoe tsy mety zany sakaiza amin'izao tontolo izao miaraka amin'izao tontolo izao ny fombafomba n'izao tontolo izao fa sady kristianina ihany nefa zavatra tsy voarayako mihitsy zany amin'izany hoe fahamasinana zany tao an-doha ihany zany fahalalany saina fa tena hoe rehefa pratika ny fiainana tsy hita ny amin'ny hoe fitarian'ny fanamasina tsy ny ainana zany fa tao an-doha fotsiny ihany. Dia nisy fotoana anankiray zany efa kasihan'ny tompo mihitsy hoe efa ohatrany efa navesabesatra le fiarahana mivavaka any amin'le fiangonana raha lazaiko zany hoe religion organisée zatra dénominationnelle dia efa henonao hoe tsisy aina le izy fa mitsangana dia mipetraka dia zao ny hira dia zao ny vakiteny dia mipetraka dia mitsangana dia ohatr'izay foana avy eo nkasihan'ny tompo nijanona mihitsy zany tsy nandeha intsony fa mijanona tao an-trano dia tao naray tenin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny mpanompony zany tamin'ny fomba hafa nandray ny hafatra teo nanomba lalàna hoe fahamasinana zany tena misitaka tanteraka amin'izao tontolo izao miala amin'ny fomba n'izao tontolo izao satria ny tena araka le lazaiko teo hoe ianao zany sady mpanompon'Andriamanitra nefa ianao sady mihira n'izao tontolo izao mihitsy koa zany manao animation ianao dia hira hoe zao tontolo izao lazaina hoe hira tsy manota ohatrany hoe zany hoe hira tsy manome tsiny an'Andriamanitra tsy manibazimba an'Andriamanitra fa hira tsotra dia atao ihany le izy nefa hira tsy midera an'Andriamanitra dia faly dia sady manao an'izany ihany nefa sady manao fitoriana ihany dia tena tsisy niteny fa ny tompo no ny asa dia nikasika hoe tsy mety zany fombafomba sy zavatra atao zany fa tena hoe le tadiavin'ny tompo dia anazy tanteraka ianao anazy tanteraka zay le hoe consécration zany zay le hoe fahamasinana tsy miaroaro amin'izao tontolo izao nanomboka teo dia tena natsapa an'izay dia nanomboka ny nandroso dia nydroso tamin'ny batisa ihany koa batisa ny anarana taloha dia io batisa le amin'ny rano le atao amin'izao eto amin'ny loha ito fotsiny nefa rehefa tena mijery ny tenin'Andriamanitra ianao ny batisa hoe miletika misy le olona dia mitsangana dia natao batisa taorianan'izay batisa zay ny tena batisa zany hoe olona nybebaka dia nanaiky an'i Jesosy dia naletika dia rehefa natao batisa nanomboka tsapako ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra nanazavana ny fanamasina zany hoe fahamasinana zany dia miala amin'izao tontolo izao mihitsy nanazavana ny fanamasina ny amin'ny hoe vavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana tsy voafehan'ny liturgie zany intsony ianao tsy voafehan'ny programme zany intsony ianao hoe miditra mivaly dia le mitsangana dia mipetraka dia manao hira dia tsisy aina
de tena nisorony tompo tam'izany ako ary zay le hoe vavaka mifanasy ny fahamarinana isan'andro latsinainy ka hatramin'ny lahady mivavaka miaina ao am' Jesosy mamaky tenin'Andriamanitra fa tsy am'le fahazarana sy ny fombafomba ary indrindra ny zavatra tena hita ihany koa hoe rehefa natsapa an'izay hoe tena nisorony tompo ihany koa hoe miara mivavaka zany de hoe fiarahan'ny olona masina zany assemblée des saints nefa ianao atao anatin'ny hoe fiarahana daholobe zany fangaro ao daholo ny faharatsiana rehetrarehetra nefa ny tompo miteny hoe mivoa teo aminy ianareo izy ary aza manendry zavatra tsy madio de za andray anareo de za horainareo de teo koa zany izay hoe le fiarahana amin'ny tompo io de misy le hoe assemblée des saints zany tena hoe Jesosy raha hitanao Jesosy rehefa teto am'izao tontolo zao de tsy niara-vavaka tamin'ny olona fotsiny am'izao izy fa rehefa mivavaka izy de nakany an-dany nakany tendrombohatra de izy rery ny tany ary aveo izy niaraka tamin'ny apôstôly telo mirahalahy fa rehefa aveo izy rehefa tamin'ny vahoaka de nitory ohatr'izay koa le fiarahana amin'ny tompo io zany misy fitokanana fiarahana amin'ny olona masina zany hoe olona tena natray Jesosy de zay koa zany zavatra voaraiko hoe raha feisika zany le izy de hoe le fahamasinana le fiarahana fombafomba zao tontolo zao fafenoan'ny fanamasina zay ny tena zava-dehibe ary tsy ao anatin'ny fombafomba farany amaranako azy hoy Jesosy hoe tsy misy olona mandrehitra jiro ka metaka azy ambany vata famarana atao anaty vazy fa avoaka izy zany hoe io resaka religion io fombafomba mpivavahana dénomination io de mamono fanahy io manakombony io lasa tsy ahitanao ny fanahan'Andriamanitra fa de zay natongana hoe noesorin'ny tompo tam'izany dénomination sy fombafomba mpivavahana zany ivavaka amin'ny fanasiny fahamarinana de tiako tsapanao koa zany fahamarinana zany ianao hoe converti mba tena halala ianao hoe fafenoan'ny fanahy fahamasinana ho an'ny tompo ihany ny voninahitra